Araka nefa natsidika tamintsika teo dia Madagasikara zany no ampiatrano ireo fionam-be ampolony ao anatin'ny fihetsiketsehana samihafa amin'izay amin'izao fotoana izao ireo mpikarakara nisan'ny goavana indrindra ao anatin'ny fiatrehana izany ny foto-drafitrasa toy ny lalana ny tompona andraikitra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika dia nanambara fa raha ny mahakasika ny fanamboaran-dalana dia efa mizotra araka ny tokony ho izy ny fanamboarana amin'izao fotoana izao toy izao ny tatim-baovao. Efa miomana amin'ny fandraisanareo olona 570 ivezivezy eto Madagasikara ny firenena malagasy amin'izao fotoana izao. Amin'ity taona 2024 sy 2025 dia fionam-be ampolony no raisin'ny Madagasikara. Mila foto-drafitrasa goavana ny fandraisanareo vahiny ireo ary indrindra koa mba foto-drafitrasa apetraka ao amin'ny firenena ihany koa fa tsy eo ny frankôfonia fotsiny ihany. Nidina ifotony ny tetireo tanàna maromaro eto amin'ny manodidina an'Antananarivo ireo tompona andraikitra avy amin'ny fitantanan'ny Repoblika izay mihaino fanomanana ny fandraisana ny fivoriam-ben'ny frankôfonia mba hijery ny fandraisana andraikitry ny komina tsirairay avy. Androany zany tsika dia hijery amin'ilay andraikitry ny ireo komina amin'ny collectivité rehetrarehetra zany manodidina ny Antananarivo aloha manomboka zany amin'ny vato aéroport Taratamaty Teroka Ambatolampy tsy mahafotsy tonga hatrany Tanjobato hatrany Bongatsara zany tiako marihana fa raha amin'ilay frankôfonia manokana zany dia eo amin'ny totalin'ny olona ivezivezy eto Madagasikara dia eo amin'ny 570. Raha ny fanamboarana ny foto-drafitrasa rehetra kosa toy ny lalana ohatra dia nanambara ihany koa ihigra tsy ferana fa raha nitatitra voarainy dia efa mizotra tsara ary koa mety ho tratra amin'ny fotoana ilana azy ny fanamboarana. Efa ho iray volana mahery tokoa izay no niaran'ireo tompona andraikitra reto tamin'ireo ben'ny tanàna maromaro mijery sy manara-maso ifotony fandehanan'ny fanomanana rehetra.